ianao ilay fitarainako, ianao mahalala ny tantaram-piainako, na mandeha aho na mitoetra fantatra ao ny aniko rehetra. Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho anao manaraka n'izao fampianarana izao pasteur Christian miaraka aminao amin'ity androany ity miarabanao tratra ny taona vaovao 2024 ilay taona tsara indrindra ho anao. Amen. Ilay taona izay anoneran'Andriamanitra an'izay rehetra tsy azonao nandritra ny taona maro abanga teo aminao izay very teo amin'ny fiainanao oneran'Andriamanitra zany amin'ity taona 2024 ity zany ka miditra antsika ao anatin'ny vanim-potoanan'Andriamanitra. Vanim-potoanan'Andriamanitra na fotoanan'Andriamanitra zao le fotoanan'Andriamanitra ny aminao ka mily ianao zany miditra manaraka an'izay vanim-potoanan'Andriamanitra zay fa taona tsara ho anao ty 2024 ity zany. Tsika moa anatin'ny 3 andro dia manao vavaka sy fadianina tsika, vavaka sy fadianina mba tena hoe iomana tsika idiratsika amin'izay vanim-potoana vaovao vanim-potoanan'Andriamanitra ny amintsika ny amin'ity taona ity zany. Ka mialohan'izay aloha vavakantsika ho an'ny teny izay ifampaherezantsika ny amin'ity alohan'ny ity raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra sy makasitraka indray raha mbola andreny amin'ny tenao zahay alefaso ny teny miaraka amin'ny fahasoavana sy hery hosolo ny lelako ampitenen'ny vavako ta io ihany koa izay rehetra maheno mandre an'izao teny izao sokafo ny fony tsirairay avy ho tanolona ka andry ny tenao andrainy amin'ny tenao aoka tsisy alamaina na iza mandre na izanaiza andrenesan'izy ireo an'izao teninao izao. Mankasitraka anao sahady ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako an'izany vavaka zany. Amen. Miditra antsika ao anatin'ny vanim-potoanan'Andriamanitra, fotoana zao an'Andriamanitra ny aminao mandritra ny 3 andro tsika dia anao vavaka sy fadianina andro voalohany androany ho anao mandreanay afaka manomboka ianao androany dia tozanao 3 andro sy 3 alina le izy izany ka mba iomanantsika zany. Ten'Andriamanitra avetrany andengy dihitra ten'Andriamanitra tsika Joel 2 dia ny 12 ka hatramin'ny 4 zany. Joel 2 dia ny 12 ka hatramin'ny 4 zao mivakan'izay teny izay minaran'i Jesosy Kristy manao hoe koa na dia kehitriny aza hoy Jehova miverina amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadianan-kanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo ary miverina amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy maro-po sady be famindra-po ary manenina amin'ny loza fandrao mba hanenina ihany izy ka hamela fitahiana aoriana dia fanatitra hoanina sy fanatitra ahitina ho an'i Jehova Andriamanitrareo. Tsofy ao iziona anjomara ka manamasina andro fifadianan-kanina miantso fivoriana masina angony ny vahoaka manamasina ny fiangonana vorio ny loholona angony ny ankizy madinika mba mizaza aminono aoka ny mpampakatra hiala amin'ny efitranony ary aoka ny ampakarina hiala ao amin'ny trano fandriany. Amen. Mazava be ny tenin'Andriamanitra ry havana. Eto dia miteny tenin'Andriamanitra amina hoe koa na dia kehitriny izao aza hoy Jehova dia miverena amiko amin'ny fonareo rehetra. Eto zany Andriamanitra ry havana dia izao tian'Andriamanitra hiverina amintsika amin'ny fontsika rehetra mihitsiny, amin'ny fo manontolo 100 isan-jato hiverenantsika amin'Andriamanitra. Miverena amiko izy amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadianan-kanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Zany hoe ny fomba hiverenantsika amin'Andriamanitra zany amin'ity andro androany ity dia izao hoe amin'ny alalan'ny vavaka sy fadianina andao hanetry tena antsika, andao hiverina amin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fifadianan-kanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Hoe tena hitaraina amin'ny Jehova antsika ny amin'ny zavatra izay nisy atany aloha tany.
eto izy dia manentana antsika ary amin'ny fonareo izy ary ny fonareo ny triatriary fa azany fitafianareo eto zany ny ataontsika dia hoe tena hoe ho triaritsika mihitsy ny fontsika satria misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ge nataontsika nataonao tany aloha tany ka eto Andriamanitra zany dia milaza izy ary miverena amin'ny Jehova ozy Andriamanitra reo zany hoe tena izy mihitsy no miteny amin'ny alalan'ny Joël mpaminana koa na dia kehitriny izao aza miverena amiko amin'ny fonareo amin'ny fifadianan-kanina sy amin'ny fotoamanina ary ny fitaraina zany hoe efa manokatra ny saintsika izy hoe amin'ny fomba ahoana moa ny iverenantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izay vavaka sy fadianana zay amin'ny alalan'ny fotoamanina amin'ny alalan'ny fitarainana zany ary eto Andriamanitra dia miteny miverena amiko izy miverena amin'ny Jehova Andriamanitra reo fa mamindra fo sy miantra izy maharo-po sady be famindra-po izy ary manenina ny amin'ny loza teto dia nisy loza raha mijerytsika ny tantara ny Joël toko voalohany dia misy loza saika nalefan'Andriamanitra nalefan'Andriamanitra ny amin'ny zanak'Israely zany dia mikasika ny tany fambolena misaona simba ny vary ritra ny ranom-baloboka mihena satria inona ny zava-misy reto zanak'Israely reto dia nivadika tamin'Andriamanitra ka tian'Andriamanitra hiverina amintsika tian'Andriamanitra zaso ianao hiverina aminy indray amin'ny alalan'izay vavaka sy fadianana zay dia manentana antsika ny mpaminany Joël eto hoe tsofy ahozona ny anjomara manamasiana andro fifadianan-kanina ny antsofy ivoriana masina angony ny vahoaka zany hoe tsy olona ray na roa na telo na zasy ianao ihany fa ny olona rehetra zany angony ny vahoaka zany ry havana tsy olona ray zany na olona roa na olona telo fa maro be da be tsy tambosaina ny antsoina hoe vahoaka entanina daholo mba tena hoe hanao vavaka sy fadianana hanamasina ny andro fifadianan-kanina iverenantsika amin'ny Jehova Andriamanitra vorio ny loholona hatramin'ny loholona zany ny olon-dehibe ao am-piangonana loholona ny diakona ny mpiandraikitra rehetrarehetra dia mila angonina daholo vorio ozy Jehova hanao vavaka sy fadianana angoniny ankizy madinika ozy hatramin'ny ankizy madinika zany ny sekoly alahady dia ao angonina daholo hanao vavaka sy fadianana mba mizaza minono hatramin'ny ankizy kely minono zany zaza minono zany mba hainao moa zany ferivolana zany zaza minono zany mbola latsaky ny roa taona nge zany angonina daholo izy Jehova hanao vavaka sy fadianana andeha miverena amin'ny Jehova andeha mitaraina amin'ny Jehova fa sao mba hanenina izy ny amin'ny loza zay saika nalefana satria Andriamanitra manko rehefa miteny dia zay noho izy fa zao rehefa miverina aminy ianao dia manenina indray izy dia esorina indray le loza saika nitranga saika nalefana zao tsika dia mahita any amin'ny vaovao any misy loza manantanona indray cyclone hono dia mbola cyclone izy fa mbola rivotra zany mitambolombola any amin'ny 2500 km any avaratra atsinana ny antalahany zany fa mitady konkonina hanao rivodozy izy na cyclone dia mivavaka atsika ao anaty mivavaka sy fadianana mba tsy hitranga tsy ho lasa rivo mahery le izy tsy ho lasa rivodoza tsy ho lasa cyclone zany amen andao vavaka sy fadianana tsofy ahozona ny anjomara fanentanana zany ny avako fanentanana zany ranabavy fanentanana zany rahalahy fanentanana tsika rehetra andao tsofy ahozona ny anjomara andao hanao vavaka sy fadianana atsika fahorinan'izay vavaka sy fadianana zay ataontsika 3 andro sy 3 alina zay nge misy zavatra tsara hitrangy amen misy zavatra tsara hitranga zany ka mila miala amin'ny toerana aoka ozy ny mpapakatra hiala amin'ny efitranony aoka ozy ny ampakarina hiala amin'ny trano fandriana zany hoe miala amin'ny toerana misy ianao io mihitsy ianao mianga ianao manamasiana andro fifadianan-kanina atokano mihitsy zany le 3 andro amen atokano amasiny mihitsy hoe spesiala mihitsy ny ty 3 andro ty androany ianao mandre anay manaova 3 andro sy 3 alina ianao tsy mampaninina anao zany tsy mamparahvavony ianao zany fa ao ambadika an'izay dia ho hitanao fa hanenina Jehova ary honeran'i Jehova le zavatra zay saika ataony ndenge jerevantsika ty amin'ny
Joel toko faharoa ihany a dia nandiny fa raiky am'roapolo ka hatramin'ny fahafito am'roapolo a vakitsika aminaran'i Jesosy. Joel toko faharoa dia nandininy a fa raiky am'roapolo ka hatramin'ny fahafito am'roapolo. Zao mivaka an'izay teny zay aminaran'i Jesosy hoe aza matahotra ary tany fambolena miravoravoa sy mifalia fa manao zava-dehibe Jehova, zany hoe ao ambadika nyity vavaka sy fadianina 3 andro sy 3 alina ty zany. Dia zao ry havana hoe tsy mila matahotra ary tany fambolena zany, mila mifaly ny tany. Amen. Fa manao zava-dehibe Jehova hatramin'ny tany zany fa tsy tsika olombelona ihany. Eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo, aza matahotra ary biby fiompy any an-tsaha fa miamaintso ny gijana any an'efitra, mamoa ny hazo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Amen. Hatrany amin'ny biby fiompy zany dia mila tsy matahotra zany ao ambadika nyity 3 andro ty. Amen. Mandritra nyity taona 420 ty dia tsy mila matahotra tsika ry biby fiompy. Amen. Tsy mila matahotra ny biby fiompy zany fa vokatra ny aviavy, vokatra ny voaloboka, mamoa ny hazo, miamaintso ny gijana any an'efitra. Gijana zany manko tena sakafo ny biby zany, biby fiompy ny ondry manosy ny osy, mila mihinana hay-maintso izy. Raha vao misy efitra io maina ny ahitra, tsy misy hoan'ny omby ny biby fiompy malahelo koa zareo. Fa eto zany dia milaza hoe aoriana ny vavaka sy fadianina zay ataontsika nge dia samy mahazo ny anjarany aby, na ny tany na ny biby na ny olombelona. Ho antsika olombelona indray eo nandiny 720. Ary ianareo ry zanaka vavy ny ziona miravoravoa sy mifalia amin'ny Jehova. Miravoravoa ozy. Izao vanim-potoana itenenantsika zao dia efa mila miravoravo ianao fa ao ambadiky nyity 3 andro 3 alina ty dia zao hanome anareo lohaorana onony izy dia andatsaka ranorana mivantravatra ho anareo eny lohaorana sy faraorana aloha dia ho feno ny vary ny famoloana ary hoatra ny vata fanatazana ny divay sy ny dililo ary honerako anareo izy lay taona no hoaniny valala dia ny koraika sy ny sopangako ary ny gijeza izay miaramilako betsaka nalefako amely anareo ary hinana ianareo ka voky dia idera ny anaran'i Jehovah Andriamanitrareo fa mahagaga ny fitondrana ianareo ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Haleloia. Zany ny zavatra ataon'i Jehovah amintsika ry havana. Zany ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika ao ambadika an'izao vavaka sy fadianina zao zany. Mifalisy miravoravo sady ianao, hanome anareo lohaorana izy, hanome ho avy ange zany, futur simple ange zany, ao ambadika kely ao ange zany, tsy lavitra aby ange zany, ho avy akaiky zany. Handatsaka ranonorana mivatravatra ho anareo. Ranonorana zany dia marikana fitahiana zany ry havana. Amen. Ho avy zany ny fitahiana mivatravatra araka ilay fitenitsika hoe ny eo tsy lany ho tonga ihany, ny eo tsy lany ho tonga ihany. Tena taona mahafinaritra ho antsika ty 420 ty. Amen. Tena taona tsara ho antsika ty, ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahatsarana rehetra an'Andriamanitra. Ary zay ny le teniny dia honerako anareo izy, ary honerako anareo izy lay taona no hoan'ny valala. Nisy taona zany no hoan'ny valala ny taonanao, tsy haiko na 2023 ve na 2022 na 2020 na tsy haiko 1999 ny tany aloha tany zany nisy taona no hoan'ny valala. Fa eto Jehovah Andriamanitra ry havana dia milaza izy fa honerany zany amin'ity 420 ty. Manao vo amen na mafy be anao dia aleloia mafy be. Amen. Honerako anareo ary honerako ho avy ange zany ao ambadika ty vavaka sy fadianina ty dia efa ho tanteraka aminao zany. Amen. Honerako anareo izy lay taona no hoan'ny valala, ity taona 420 ty zany. Haleloia. Haleloia. Ity taona 420 ty zany ry havana. Honerako anareo izy lay taona no hoan'ny valala. Misy fampanantenana ngezabe zany. Zay no antsoina hoe restauration et récupération. Ho récupérer ny Jehovah. Misy zavatra tany aloha tany tokony ho azonao, misy anjara voatendry tokony ho azonao, nangalara ny fahavalo, nangalara ny devolo, na hoe taona maina, tsy nahomby ianao tamin'ny taona lasa tany. Fa ozy Jehovah Andriamanitra hoe honerako anareo zany rehetra zany, honerako anareo. Haleloia. Misy fotoana vangin'Andriamanitra ny mikasika ny Joba hoe Joba dia nanankarena izy dia avy eo izy lasa nahantra. Dia avy eo izy Andriamanitra hoe rehefa nivavaka ho an'ny sakay zany izy dia zao dia
namity Jehova ozy napody ny fiadanana ny Joba indray avo roa eny takan'izay nanana amin'ny fahiny zany hoe noneran'Andriamanitra ny fananany Joba avo roa eny takan'izay nanana amin'ny fahiny ka ity 2024 ty raha ny eritreritro ihany koa zany mba za tsy dia mahay resaka mikasika ny hoe chiffre sy lettre zany hoe taona impair izy ity fa tsy impair 2024 2 de 4 ao a 2024 amen zavatra hoe chiffre pair daholo zany a avo roa eny zany a ny zavatra honeran'Andriamanitra eritreritro manokana fotsiny zay a fa mihina fa tena fafaminanina zany a matoa voalaza matoa voateny a hoe tena hoe avo roa eny daholo ihany koa taka nanoneran'ny Joba taka nanoneran'ny Jehova ny fananany Joba na noneran'Andriamanitra avo roa eny daholo ka ity le taona 420 ty a taona 420 ty de zao a ity lay taona hanoneran'Andriamanitra avo roa eny a zay rehetra very tao amin'ny fiainanao a zay rehetra banga tao amin'ny fiainanao a zay rehetra tsy azonao hatram'izay ho averina avo roa eny aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a amen be zany halleloia de ihinana ianareo ka ho voky ozy zany hoe de ihinana ianareo ka ho voky a de idera ny anaran'i Jehova Andriamanitra reo amen zany hoe misy olona naona zany tsy midera an'Andriamanitra ny olona rehefa naona tsy midera izy rehefa naona izy de kamo izy ny teny ao a tsy te sokatra ny vavany fa eto zany a ho Jehova hoe de ihinana ianareo ka ho voky a de idera ny anaran'i Jehova Andriamanitra ny olona rehefa voky rehefa voky izy de falifaly misotra malala makasitaka izy rehefa voky misotra an'Andriamanitra fa tena voky be misotra rehefa misotra ny tompotrano misotra mpikarakara fa voky be mahay makasitaka izy mahay midera izy rehefa voky ary zay no ilain'i Jehova amintsika zay ihinana ianao izy a ihinana ianareo ka ho voky a de idera eto zany de tena ipololotra ny fiderana amin'ity 2024 ty amen ipololotra eo ambavanao a ny fiderana an'Andriamanitra satria voky foana ianao zany mandritra ny taona tsisy fotoana mihitsy zany hanonanao zany raha tsy zao a 3 andro sy 3 alina zao ihany ianao zany a no manomana an'izay fa ao ambadika zay a aorinan'izay a de tena hoe fiderana foana satria olona voky tsy inona de midera amen midera an'Andriamanitra de falifaly foana de ravoravo foana takan'ny zanak'omby mifaha ozy de ivoaka ianareo de ifaly avanja na eny an-dalana eny ianao zany de velokira foana ianao velom-piderana foana an'Andriamanitra ianao na eny an-dalana eny satria nahoana voky ary ny teniny zay de hoe fa magaga ozy a ny fitondrany ianareo de tsy menatra mandrakizay ny oloko tsy menatra tsony ianao ohatran'le taloha reny hoe zara faminana fotsiny misy fotoana ary tsy minana manavavaka sy fahadianana forcé satria nahoana ny zava-misy tsy misy ao an-trano tsy misy ny ampelantanana tsisy vola tsisy sakafo maina tsisy fahafahana fa eto a de ideran'Andriamanitra ianao amen ideran'i Jehova Andriamanitra ao ianao amen ideran'i Jehova Andriamanitsika isika amen halleloia fa magaga ozy ny fitondrana magaga ny fitondran'Andriamanitra riavana efa mba nisy olona ny teny anao an'izany ve za aloha mbola tsy nisy ny teny tamiko an'izany raha Jehova Andriamanitra ny teny an'izany de honerako anareo izy le taona ny hoan'ny valala ny fotoana tena napahory misy fotoana lavabe tany natsapa mihitsy ny taloha tamy mbola kely mbola zaza mbola mpianatra tany am-pianarana fa tsy nisy olona misy ny teny na hoe tonton na tantine na ny fianakaviana na ny sefokotany na ny le maire na ny baonfokotany tsy haiko daholo sao de lasa nyteteny foana aho mbola tsisy ny teny an'izany honerako anareo Jehova Andriamanitra ihany no ny teny an'izany de honerako anao izy ilay taona ny hoan'ny valara zany hoe nisy fotoana zany tsy nahomby anao nisy fotoana resy ianao nisy fotoana izara tokony ho azonao tsy azonao tamin'le taona lasa tany fa ozy Jehova Andriamanitra hoe ho averiny daholo zany ho récupéreny zany honerany aminao zany amen halleloia ka mila miomantsika tsy ho fiahozona ny anjomara amin'ny vavaka sy fadianina voro ny olona rehetrarehetra zay olona fantatrao etano daholo na mpiandraikitra na olona na diakona na ankizy na tanora na louange na mpitendry ao am-piangonana manodidina anao fianakavianao azonao etanina daholo andao hiverina amin'Andriamanitra koa ankehitriny zao izy zao vanim-potoana itenenana zao hoe zany ankehitriny zany ry havany miverena amiko ozy
amin'ny fonareo rehetra. Ataova amin'ny fola izy a fa tsy eo am-bavanao fotsiny, satria na eno an'izay teny zay ianao fa tena amin'ny fonao le izy. Tena marina zany ve Jehova, tena iverina aminao tokoa amin'ny foko rehetra, amin'ny fonao rehetra. Amen. Amin'ny fonao rehetra. Raha zay le teny eto zay. Amin'ny fifadianan-kanao izy a amin'ny fotoamanina eto zany dia mila mitaraintsika. Eto zany a dia mila mitomany mihitsy maninana mitomany azy ianao fa afaka andranomaso mihitsy ny tia fitarainana amin'ny Jehova, tena hoe iverina aminao ataka le zanak'Adala. Le zanak'Adala nge tena nanao fahadalàna tany izy, ny liba tany izy. Fa rehefa lany amin'izay le izy a dia niarany sakafo tamin'ny kisoa tao izy a, niasa nanao mikarakara hany kisoa no asany a. Fa nisy fotoana izy tonga saina amin'izay nisokatra ny sainy hoe andeha iverina ho any amin'ny raiko fa na mipiasa ny raiko aza, mipiasa ny dadanay aza tsy mihina n'ity hanina ty. Mihina fa tsy nataony veloma akory aza ny patron, ny tompon'ilay kisoa. Fa lasa izy niverina ho any amin'ny rainy, tonga saina izy, niverina tamin'ny fony rehetra. Hoe tsy mendrika ny atao zanakao aray eo, fa mba ataova anankiray amin'ireo mpanomponao reo, ataova isany anankiray a takany amin'ireo mpanomponao reo. Fa ozy ny ray hoe iny le zanako, alaivo ny akanjo farany tsara indrindra, alaivo miperatra, asio kapa ny tongony. Halleloja. Satria nahoana ilay zanak'Adala tamin'ny fotoana hainao zany mpiandro kisoa zany, tsy misy olona mpiandro kisoa manao akanjo tsara nge, fa tsisy kapa ny tongony a, kilaoty rovidrovitra, akanjo rovidrovitra, satria mpiasan'olona. Any ambany volobe any a miandro kisoa ny asany. Tsisy olona miandro kisoa manao costara zany na manao costume. Alleluja. Ao fa vorokitsay ary ny anaovany. Nilatsaka ambany dia ambany mihitsiny a ny toerana nisy azy, fa tonga saina izy, niverina tamin'ny fony izy a ho amin'ny amin'ny rainy. Verena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao, tsy haiko hoe inona ny zava-misy aminao, fa eto mihitsy Andriamanitra no miteny Jehovah Andriamanitra. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo koa. Halleluja. Koa amin'ny fonareo rehetra. Ary ny fonareo izy mitriatriaro fa aza ny akanjonareo. Ty zany tsy misy mandovitra akanjo a, so dia hoe rovitina ny akanjo. Fa le fonao mihitsy ny triatriaro, triaro ny fahotana, ny fahadalàna, ny nenina rehetra, aoka nenina hiala amin'ny fahazaran-dratsy sy ny sisa ianao. Amin'ny alalan'ny vavaka sy fahadianana, manetretena mihitsy, midina ambany, esoro mihitsy le maha ianao. Amen. Vavaka sy fahadianana. Amen. Ahoana moa ny atao rehefa hanao vavaka sy fahadianana? Ampatsiarovana antsika hatrany Isaia toko 7:10 dia ny 9:9 ka hatramin'ny 12. Amaraparana antsika azy a, Isaia toko 7:10 dia ny 9:9 ka hatramin'ny 12. Dia efa itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izao va ny fifadiana izay akasitrako, dia ny hamaha ny fatora ny faratsiana, sy hanamboraka ny fehin'ny zioka, sy handefa ny ampahoriana ho afaka, ary hanapatapaka ny zioka rehetra. Moa tsy hizara ny mofonao ho anoana va? Sy hampiatrano ny ora izay manjenjeny, ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hirimbelona aminao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ary ny fahamarinanao ny lohalalanao, ary ny voninahity Jehova ny vodilalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehova maly eny hanandratra ny feonao ianao, ary izy anao hoe inty aho. Raha esorinao tsy hoe ho aminao ny jioka. Amen. Sy mifanondro ny fanondro ny amin'ny fitenenan-dratsy, ary fonao anoana izay hanina tianao, ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, ary na isopitonao ho tahaka ny tatao vovonana. Ary Jehova hitara-dalana anao mandrakariva, sady havoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina azy, sy hampatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny savoto-drano ianao, sy ho tahaka ny loharano bohibohika izay tsy mety ritra. Ary ny taranakao hanangana ny efarava ela, ary naorinahitry ny fahagola no hamboarinao, ary ianao atao hoe mpanamboatra ny rava sy mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Halleloja. Halleloja. Mazava be zany hoe ao anatin'ny vavaka sy fahadianana zany dia misy fepetra ihany koa le izy, misy condition arana mba hatonga an'izay vavaka sy fahadianana izay hamaly akasika amin'ny fony Jehova. Dia ny voalohany dia hoe zao izy le vavaka sy fahadianana izay akasitrako hamany fatora amin'ny faratsiana, fa ao daholo ny faratsiana rehetrarehetra.
ao anatinao ao, ny sain-drasy, ny hevi-drasy, ny hevi-pesy, ny lolo-po, ny ratrapo, fa ao daholo zany ho afaka aminao. Hamboraka ny feny zioka, aborao daholo, avoay daholo. Amen. Amen. Handefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioka rehetra. Inona ny zioka izay namatotra anao, inona ny fahalemena izay nijogainao, inona ny zavatra fahazaran-drasy izay nijogainao, aoka ho tapatapahanao daholo zany rehetra zany. Amen. Faharoa dia hoe tsy zara-ny mofonao hanoana va? Ny sanina sakafo izay tokony hohaninao zany ao anatin'izao 3 andro zao, ao anatin'ny vavaka sy fahadianana zao, omeo noana. Misy olona noana any, aleo ianao ny mba noana dia mba izy indray mba voky. Fa rehefa mampavoky an'ireny ianao dia ozy Andriamanitra eo ambany ao izy miteny, fa raha izany ozy dia hiposaka tahaka ny maraina ozy ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Tsy haiko hoe mety maravo ve ianao anatin'ny vavaka sy fahadianana zao, fa raha isy valo ozy le fiteny izay dia sitrana ianao. Amen. Vetivety foana dia afaka ianao sitrana ianao raha manao an'izany rehetra zany. Amen. Ampiatrano ny oro manjenjeny ihany koa, mba misy oro mahita anao dia apatra anao izy. Tafio izay hitanao fa mitanjaka. Za moa matetika mahita an'izay foana hoe misy olona dia anaovany selfie indray le olona mitanjaka, misy olona dala dia miboridana manary lamba dia manao selfie indray zareo, hahaha hihihi mendray. Fa tokony hoe mba maka lamba ianao dia tafio lamba izy, ty anaovy ranabavy, ty anaovy rahalahy, dia mivavaho azy. Amen. Amen. Ary fonao anao izy ny haninao dia mahavoky ny ora ianao, dia hiposaka amin'ny maizina ny fahazavanao. Halleloja. Zany condition daholo zany, fepetra daholo zany. Ary Jehova ozy hitari-dalana anao mandrakarivo isanandro zany, sady avoky ny fanahinao amin'ny karakaina azy, ampatanjaka ny taulanao izy. Halleloja. Amen. Ka eto manentana antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Joël mpaminany hoe miantsoa tsy ho fiahozona ozy ny anjomara, tsy ho fiahozona ny anjomara ka manamasina andro fivadianan-kanina. Miverena amin'ny Jehova amin'ny fonao rehetra, amin'ny fotsika rehetra, ndao hiverina amin'Andriamanitra antsika. Fa ho hitanao fa ty taona ty dia tena hoe tahaka ny manofo tokoa ianao. Misy fotoana ampianaran'Andriamanitra an'izay teny izay aho hoe fony Jehova napody any ziona dia tahaka ny manofondray alina isika. Tena hoe lasa manofo ianao, hoe nofo ve sa tena izy? Tsy nofo intsony fa tena izy, tahaka ny manofondray alina. Tsy vetivety foana va dia hovana sa mavokatra Libanona ary ny sa mavokatra dia hoverina toy ny ala. Ao anatin'izay mpimasoko ohatr'izay fotsiny mitsombatika, mbola tsy tapitra ny 2024, mbola tsy tapitra ty taona ty, mbola tsy laninao ty volana janoary ty, dia fa mahita ny voninahitry Jehova ianao. Fotoana zao, vanim-potoananao zao, fotoananao ty taona ty, anjaranao indray zao. Miverena amin'ny Jehova amin'ny fonao rehetra, amin'ny alala mivavaka sy fahadianana. Mino vavorainao zay afatra izay ndeha hisaotra an'Andriamanitra antsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra sy makasitraka anao zay indro mamerina ny voninahitra aminao zay, misaotra ny amin'ny fampianarana, manokatra ny sainay, manokatra ny fatakaranay ianao androany, makasitraka indrindra Jesosy. Amen.